ahoana mariny ity vidim-piainana ity. Tafakatra 100 ariary ny iray kapoaka amin'ny vary amin'izao fotoana aty amin'ny taona 2024. 520 ariary no iray kapoaka tamin'ny vary nandritra ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ny taona 24. Mikaikaika ny vahoaka malagasy ankehitriny. Nilaza i Rajoelina tamin'izany fa lafo ny fiainana. Tsy zaka ny vahoaka malagasy ny kapoaka ny vary io. Raikitra ny fanonganam-panjakana izay notariny. Niogaoga eraky ny tanàna fa hoe ho atao 500 ariary ny kilao ny vary ary antsoina hoe vary mora. Menaka izay 3 ariary ny litatra nolazaina fa ho atao 2 ariary. Roboka ny famotehana orinasa maro fa hoe lafo ony ny fiainana tamin'izany ary mijaly ny vahoaka. Nampiasaina hatramin'ny mpitandro ny filaminana nanao amboletra nakafahefana. Aty amin'ny taona 2024 inona ny zava-misy eto ankehitriny? Niena noho tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ve ny fiainan'ny malagasy? Ity no valiny izay fanontaniana izay. Efa varim-pananana ny tokantrano malagasy amin'izao fantrana lalina tena lalina tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona izao. Resy tanteraka ny malagasy rehefa jerena fiainany toy ity etsy Anosy-be ity izao. Feno entana efa niasa midy toy ny vilia, termosy, kapa sy ny maro hafa. Entan'olona amidy ireny hoy ireo mpivarotra vokatra ny tsy fananam-bola. Indray sotro, termosy reny, vilany, vilia, reny ny amidy ankatsizy tsy manana ankatsizy vidim-piainana koa miakatra be. Dia raha tsy mivarotra an'io izy dia tsy mihinana. Indray ary tsy malafo. Efa tsy malafo izao zay dia tsy mihinana. Izay no zava-misy ankehitriny. 100 ariary ny iray kapoaka amin'ny vary amin'izao fotoana. Mbola hiakatra io hoy ny FMI noho ilay antsoina hoe inflation à deux chiffres. Midika izany fa mbola hiampy ny fiakaran'ny kapoakan'ny vary izay efa anaovan'ny malagasy tapakibo ankehitriny io. Efa hivarotan'ny malagasy animbaky fananana kely ao an-trano io. Tsy tonga ho azy izany ary fandanim-potoana fotsiny no sady famitahany mpitondra tahaka ireo fampanantenana tamin'ny fanonganam-panjakana ireny ihany. Ny filazana fa noho ny Covid-19 sy ny ady Ukraine no mahatonga ny fitanga ny vidim-piainana. Raha ny fampanantenan'ny mpitondra ankehitriny io dia tsy varom-pananana toy izao mihitsy ny vahoaka malagasy rehefa izy no tonga eo amin'ny fitondrana. Efa nambarany ihany koa fa efa niomana nandritra ny 5 taona izy tao anatin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina. Ny dikany izao malagasy lasa mivarom-pananana sisy izao no farafahaizan'ny Rajoelina mitondra firenena. Tsy tonga ho azy ny fialana amin'izao olana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao fa misy antony. Mazava fa noho ny tsy fahaiza-mitantana no mahatonga izany. Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe fahitako an'ilay fitondrana amin'izao ny tanora loatra anika nefa rany zany olona tsy masaka ara-potikevitra fa mitantana no avy ny gestion de carrière. Dia zany rehetra zany ny ao an-tsainy zany dia hoe tonga eto ahoana ny nanako arena be, ahoana ny nanako vola, dia rehefa azo ny daholo ny vola lasa indray izy mivelona ny velany. Zany ny zava-misy fa tsy dia miraharahan'ilay firenentsika izy. Mazava izany tsy mampiororo ny mpiray tany razana akory fa raha ny fanazavan'ireo mpahay toe-karena ireo dia ia mafy ny fiakarany vidim-piainana eto amintsika afaka 3 volana eo. Fa ahoana mariny? Raha jerena tokoa nanomboka ny fandraisan'ny Rajoelina fahefana dia niakatra isan-taona ny vidim-piainana. Tena hoe ny trombo voahomana ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana. Ity fitondrana ity anefa fitondrana matikambo. Efa tsy vitany tsy mahay mitondra firenena fa mbola miseho ho mahalala zavatra mihoatra lavitra noho ny teo aloha. Tena nataony nahitany tsy fahitany malagasy. Profon'izany ny fahabetsan'ny malagasy izay lasa mamony tena amin'izao fotoana. Vao omaly raha ny vaovaon'ny paritaka izao dia lehilahy iray no nikasa amony tena ary nilaza fa haresin'ny fiainana izy ka mahatonga azy izao hikasa amony tena izao. Raisina ohatra kaiky ihany koa ny mahakasika ny fifindramonina any amin'ireo nosy manodidina antsika ireo. Efa tsy tonga tamin'ny botry intsony Ilecom araky ny hira ny mpanakanto amin'izao fa tonga tany amin'ny botry tany amin'ny Ilecom igasikely. Amavaina tanteraka ny fahafatesany olona toy ireny ary anaovana fihetsika mampalahelo fotsiny fa tena zava-dozy ireny. Mahafantatry ny mpitondra ve fa tomponatoka tamin'ny fahafatesany ireny olona ireny ny fitondrana amin'izao fotoana? Iza no mampahantra vahoaka eto
ka mahatonga ny olona marobe tahaka ireny itsoka ny firenena, hitady fiainana tsaratsara kokoa. Tsy fandriam-pahalemana, kolikoly, fitangany vidim-piainana, kidnapping, hatramin'ny gidro aza misy mandripaka. Ireo dia samy hita eto avokoa amin'izao fotoana. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ny olom-pirenena miala ny taniny, vokatry ny fahantrana misy, ka mitady fiainana tsaratsara kokoa ho azy ve no ratsy, sa ny mpitondra fanjakana mahatonga olom-pirenena nitsoka ny tanindrazany? Fa tany mbola misy fanjakana ve eto e? Mbola fantatry ny mpitondra amin'izao fotoana ve hoe isan'ny tompon'antoka amin'ny olona iray ny mamoy fo amin'ny fiainana vokatry ny asarotam-piainana izy ireo? Izy aza tsy menatra akory mitondra ry kantone ho zaraina amin'ny sahiranako. Izy mitaingina helikoptera fa ny vahoaka izarany varimasaka. Barariny ve izany fihetsika izany? Tena famonjena vahoaka sahirana ve izany? Mila mifory malagasy. Mbola misy olona betraikefa efa nilaza teto fa ny andro sisa iainany dia atokany ho an'ny vahoaka malagasy sy hanompon'ny ny firenena. Fotoana izao anovana ny tantara sy ny nofiratsiny ireo mpanonga-panjakana izay tsy navita afa-tsy nampahantra vahoaka ireo sy fangoronan-karena. Entanina hatrany ny rehetra isoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana, ary tsy isoratra anarana fotsiny fa ho tonga andatsabato ihany koa. Mazava fa ity taona ho an'ny fifidianana ity no ahafahantsika manova sy anomezantsika aina vao ho an'ny fiainana mandritra ny 5 taona manaraka. Mila mitandrina ihany koa anefa fa betsaka ny olom-baovao milaza azy no mahavita, tahaka nefa nataon'ny sasany tamin'ny fanokana-panjakana ireny. Kanefa mila olona efa manana traikefa sy efa nahitambokatra no hitondra ny firenentsika, satria mila traikefa ny fanarenana ny lavaky ny trosa sy ny fahantrana ary ny fampotehana izao firenena izao. Mila olona mahay, mahalala ary mahavita, indrindra fa ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana izay fotom-pivelomany 520 isanjato ny malagasy. Aza manaiky ampetsonina izany intsony rehefa hita fa tsy solution, fa ampitondra problème fotsiny ho an'ny kapoka arapaka isanandro sy zara varimasaka mandavantaona. Tsy mbola nisy fiainana tahaka izao teto amintsika tao anatiny 80 taona. Paradisa no nindraindraina ka afo be no omena vahoaka. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?